Lanitra indray ny tanatsika ndao tsika isotrany Jesosy foana tombony atsika ny fotoana rehetra ndao tsika isotran'Andriamanitra ny amin'ny teny amin'ny fampaherezana mbola maniraka mpanompo foan'Andriamanitra manahitra atsika men'Andriamanitra ny sekre hanokatra atsika bebe kokoa ao amin'ny sitrapony teneno Andriamanitra makasitraka anao atompo misotra anao atompo mideranao atompo androany mangetahetanao ny fanahiko ny foko maniry anao mitenena amiko Andriamanitra dia oka ny voninahitra ao no anarona isan'andro ameno amin'ny fotoana rehetra na iza leko Andriamanitra dia napahatsapana fa eo amin'izay toerana misy ahy dia misy ianao ary eo amin'ny toerana izay misy ianao dia misy ahy foana sotrany amin'ny teny androany maraina amin'ny fampatsahivana amin'ny fanairana ahafahanay tsara iavindray ao anatin'ny sekoly amin'ny fankahita aminao ao anatin'ity sekoly mpamahana olana androany maraina ity dia mitenena aminay androany fa mihaino anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ao amin'ny tompo mahazo toerana tompoko. Ndao tsika dia hoentin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana fohy indray ny amin'ilay teny hoe miaina amin'ny fahatakarana ny ao am-pon'Andriamanitra. Miaina amin'ny fahatakarana ny ao am-pon'Andriamanitra. Sika zany mila manapahatakarana ny ao am-pon'Andriamanitra raha te hisitraka ny fahatsaran'Andriamanitra ny fiainantsika. Hitantsika teo fa ny devoly ny alamaina rehefa nakafanahany Jesosy izy. Ny approche ny devoly amin'ny olona atao hoe feno Andriamanitra dia fakapanahy. Fa rehefa resy ny fakapanahy dia miala tsiroahany izy. Tsy mila miteny ianao hoe miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy fa miala ho azy izy. Zany no mahatsara an'ilay hoe leo satana. Ny dikany hoe leo satana dia tsy hitan'izay atao. Satria izay zavatra anjonony tsy nahomby dia izay mahatsara ny foko betsileo satria be fitiavany ireny olon'ireny. Ndalohantsika ity antarina mafy eo an'Andriamanitra. Andriamanitra zany betsileo satria be fitiavana izy. Izy tsy mety leo mihitsy fa tena mandray sy vonona foana izy nijery anao. Andriamanitra anie tsy mijery hoe inona ny ratsy vitantsika hoe taiza ianao no notsimponina fa Andriamanitra liana te hita ny fijoroantsika eo am-panompona azy. Noho izany te hiteny aminao androany tsy manameloka anao. Raha tonga eto ianao androany dia tsy manameloka anao Andriamanitra. Andriamanitra manam-panantenana ho anao isaky ny manome tombonandro anao izy. Vao miratra ny masonao toy izy hoe manantena indray afa ho tsara indray ny fiarahako amin'io zanako androany. Ndao tsika aloha ity tanana mafy be ao ilay ray be fitiavana androany. Alleluia. Inona mamaky an'Andriamanitra? Misy teny zay Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Conversation n'Andriamanitra sy Paoly aloha nandraisantsika fiarabana androany maraina. Nandresaka Andriamanitra sy Paoly eto dia zao ilay izy. Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary fandrao irearea fa inona ka izany fireareany zany? Avereny hoe toetra. Ary fandrao irearea noho ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraky satana mely fandrao irearea. Zany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba hialan'izany amiko. Fa nefa hoy izy ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Komaika sitrako ny irearea amin'ny fahalemeko mba hitoerany ny herin'i Kristy amiko. Masafa be zany teny zany. Etsika mahita ny mamaky an'Andriamanitra. Paoly maiky mba hoe sorona tsilo. Paoly nalala fa iraky satana mely azy le tsilo fa tsy avy amin'Andriamanitra. Hita n'Andriamanitra dia voly mikasika an'i Paoly anisy tsilo anazy dia navelan'Andriamanitra mipetaka le tsilo. Mivavaka Paoly ny antony hoe fa maninona Andriamanitra ny namela ny satana hamely azy eo amin'le tsilo. Dia ozy izy Andriamanitra, dia ozy izy Paoly. Takatro le izy ozy izy Paoly. Fa le tsilo pampahoriana miantry eo amin'ny tenako dia mba hahatonga ny toetrako hiaisitra tsy ho tafatoetra ao anaty fireareana. Mba fantatrareo ve? Mahamaika an'Andriamanitra tsy hoe tonga dia hanasitrana anao
am'zay zavatra mamaky anao. Tsy rehefa hoe mivavaka ianao de hoe mararetsana Andriamanitra tonga de sitrano zao de zao de zao de zao de iny koa Andriamanitra tonga de mikoropaka fa zanaka ianao tonga de sitrano sao ankehitriny zao fa mantana elo azy. Tsy ohatry zany ka i Andriamanitra. Tiany Paoly, mpanompony Paoly. Fanavelany le tsilo ho eo amin'ny Paoly. Tsy maiky Andriamanitra na sitrana amin'ny Paoly. Fa ny andro Paoly. Teto izy. Tsy nandrasana. Fa teto izy ny andro. Nandray lesona za Paoly. Nampiandrasina izy vao mampiandry. Ndalotsika te atanina mafy teo Andriamanitra. Tiako nareo mba hitsika e. Hoy izy Andriamanitra. Tsy mamaky ahy ny kasika anao fanasitranana am'izay tsilo ilanao fanafahana amiko. Ny mamaky ahy hozy izy Andriamanitra de ianao afaka amin'ny firehariana. Tsy tiako ny toetranao ho feno firehariana. Aleoko mahitanao feno tsilo fa manindro tena. Toy izay tsisy tsilo fa mirehare. Andriamanitra tsy maiky ny hanafaka anao fa maiky hanova ny toetranao. Ny asarobidy ny toetra miova noho ny fiainana miova. Mila matakatra tsika ny eo am-pon'Andriamanitra. Mila matakatra tsika ny eo am-pon'Andriamanitra. Zay reo ny zavatra mitranga. Inona maliny anazy? Paoly, amponao ny fahasoavako. Fa zao, io tsilo mahatonga anao hiankina amiko. Satria ny zavatra ampiasako anao tsy zavatra tokony ananao fahatsapana ao anatin'ny hery sy tanjaka ho tafasaraka amiko. Fa rehefa rena hoe faible ianao ao anaty tsilo de miankina kokoa ianao amin'izay fotoan'izay ary feno fanitretena. Ary fandro irearea no ny abetsaky ny fanambarana satria de le tombo-pahalalana nomeny fanahymasina amin'ny Paoly mitady atonga ny olona ahitany Paoly toa an'Andriamanitra satria azo tsapahitana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny telo tsindre mandeha. Zany hoe ohatrany somary manery ankolaka mambavaka an'Andriamanitra anaisitra tsilo. Tompo esory ty. Napitry indray tompo esory ty. Afaka pitry esory ty. Intelo aho izy nangataka tamin'ilay fa tsisy valiny. Valian'Andriamanitra amin'izay izy. Ary nahavariana tsy tsilo afaka namarian'Andriamanitra azy fa teny mpampiononana. Teo izy Andriamanitra. Amponao fahasoavako. Fa zao fantatrao le heroko ao anatinao io feno be mihitsy amin'ny alalan'ny fahalemena. Le fahalemena fahosana ao anatin'le tsilo miantra teo amin'ny nofony ray. Fa le fahalemena koa manambara an'le toe-piankinana amin'Andriamanitra. Toe-piankinana amin'iza amin'Andriamanitra. Rehefa feno le fepetrana toe-piankinana amin'Andriamanitra de manomboka mahazo aina misetrasetra ny fahataterahan'le herin'Andriamanitra miasa ho fiainantsika. Hitanareo rehefa ianao manomboka tsy manapatsapana ao anatinao hoe tsy vitako raha tsy eo ianao Andriamanitra. Tsy hoe nomen'Andriamanitra fahasoavana ka ny zavatra rehetra voafehiko ao anatin'le fanomezana daoly. Fa Andriamanitra te-hiteny misy zavatra tsy mahazo aina tsara raha tsy feno ny fepetra-piankinana amiko. De tsy inona io fa ny heriko. Ny heriko de tanteraka zany hoe feno ny fatrany amin'ny alalan'ny fanekenao aneo an'izay fiankinana amiko zay. Zany hoe ninona zavatra fantatsika eto ambonin'ny tany de zao tsy ny fahaiza manao n'Andriamanitra no ilaitsika fa Andriamanitra tenany mihitsy ny miankinantsika zato isan-jato. Amin'izay fotoan'izay voatahiry ny fanoloran-tenantsika sy ny fijoroantsika aiza ao aminy. Zany mahatonga ny Miriam ao bokin'ny Exodosy. Exodosy toko 5:10 ny 1 fa 2:10.
Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana dia raina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao, tsy misy tahaka anao, izay ankalazaina amin'ny fahamasinana. Jereo tsara, ankalazaina amin'ny toetra ny Andriamanitra. Tsika zany rehefa midera an'Andriamanitra, tsy midera azy no zavatra vitany aloha, fa midera azy amaha izy azy aloha. Toetra zay no mahatonga antsika manome voninahitra azy amin'ny fiainam-pahamasinana, fa tsy hoe midera azy rehefa nahita fa namonjy antsika izy, na nanafaka antsika izy, na nanasitrana antsika izy aloha. Toe-piainana manome voninahitra n'Andriamanitra aloha, voafakasitan'Andriamanitra amin'ny zavatra nataony. Ataoreo tsara ny tanan'izay miaina. Hiditra lalindalina kokoa sika. Raha io teny io ny zavatra mitranga, andany io jerentsika kely ny salamy fahina amin'ny 30 amin'zato hoe vetivety iazakazaka amin'izay tsika. Mikasika momba n'ilay toetra, ny olona anankiray izay manome voninahitra n'Andriamanitra maha izy azy, dia sady voatahiry ny fanoloran-tenan'izay olon'izay, no azo antoka fa tsy hoketraka eny an-dalana eo am-panomponan'Andriamanitra izay olon'izay, no azo antoka koa fa ahita ny tanan'Andriamanitra foana ao anaty obstacle izay olon'izay, tonga dia ahita mirakla azo antoka zato isan-jato eo am-panompony an'Andriamanitra. Ny antony satria maro toerana amin'ny fiderana izay olon'izay an'Andriamanitra, maro toerana ilay fiderana. Salamo fahena amin'ny 30 amin'zato, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahena amin'ny 20 farany. Amin'ny anaran'i Jesosy miderana Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderana Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderana ny tompony tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy rery ny mpanao fahagagan-dehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay manao ny lanitra ny fahendrena fa mandrakizay ny famindram-pony. Hatrany amin'ny farany ihany dia mizara vakitsika manaraka le hatrany amin'ny farany, fa alefantsika tsikelikely le izy dia ho azavaintsika ao anatin'le izy. Io salamo io sahala amin'ny hoe fanontaniana sy valiny zany. Hoe midera azy fa inona ny valiny? Tsara izy dia valiny fa mandrakizay ny famindram-pony. Mizara efatra mazava tsara io salamo rehefa jerena. Ny andininy voalohany dia maneho ny natiora mpahamboniana Andriamanitra. Ny andininy voalohany miderana Andriamanitra fa tsara izy, zany hoe maneho ny manambara ny natioran'Andriamanitra hoe tsara izy. Ny andininy voalohany vao misokatra ny salamo fahina amin'ny 30 amin'zato dia manambara ny natioran'Andriamanitra hoe tsara izy. Ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo kosa indray dia milaza ny fahambonian'Andriamanitra. Iny ilay izy miderana Andriamanitra fa avo indrindra izy, ary miderana ny tompony tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Sady tompo izy no avo indrindra. Zany hoe etony hoe dia milaza ny mpanao salamo ny fahambonian'Andriamanitra, izy no Andriamanitra ny Andriamanitra. Ary ny andininy fahatelo kosa dia manambara sy manondro ny mahatompo azy. Midika zany fa ny inspiration avy amin'ny fanahy masina izay nampanoratra amin'ny mpanao salamo an'io salamo io dia maneho amintsika ny fahambonian'ny natioran'Andriamanitra izay maha izy azy an'Andriamanitra. Ary ny andininy fahatelo milaza zareo mikasika momba ny fahambonian'Andriamanitra amin'Andriamanitra avo indrindra mahefa ny zavatra rehetra azy, amin'ny mahatompo ny zavatra rehetra azy. Aorian'ny andininy fahatelo dia miditra ny filazana mikasika momba ny maneho ny mpanao salamo ny asan'Andriamanitra. Amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahasivy ao anatin'io salamo rehefa lazaina fa tsara sady avo Andriamanitra dia naseho indray ny asa-pahatsaran'Andriamanitra. Ary zany dia maneho ny asa famoronany, maneho ihany koa hoe ahoan'Andriamanitra rehefa mamorona zavatra. Tamin'izy namorona ny lanitra tamin'ny fahendreny, izy namelatra ny tany tamin'ny fahendreny teo ambonin'ny rano, nampiavaka ny rano sy ny tany sy ny rehetrarehetra. Dia naseho koa hoe izy mpanao fahazavana lehibe, ny masoandro sy ny vorana sy ireo kintana maro samihafa. Ireo zany no faneho mpamoronana, maneho ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy. Rehefa vitany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo dia maneho zavatra hafa indray ny mpanao salamo. Ary manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo koa dia misy zavatra asehon'Andriamanitra, maneho ny famantaran'Andriamanitra tsy ao amin'ny famoronana fa Andriamanitra mpanavotra. Zany hoe maneho ny asa fanavotana sy famonjena. Dia ozy izy ireo hoe dia raha Andriamanitra izay manafaka sy mamonjy ny Israely tamin'ny tanan'ny Egiptiana, zany hoe rehefa niravan'ny Farao sy ny miaramilany ny zanak'Israely nandritra ny 700 taona ka tonga nandevoziny,
dia tonga Andriamanitra nandravany Farao sy ny miaramila indray nanafaka ny olony dia tsy izany fa Israely mpanompony. Io zany maneho ny marika sy tandidy ny famonjena. Ny faefatra kosa indray eo amin'ny 1:5 ka hatramin'ny farany dia milaza fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fiarovana ary Andriamanitra manomana kanana ho any zanany izay navoakany. Inona ary no hevitro fideran'ireo eo amin'ny fiainantsika androany. Indraisantsika lesona ny fahatakarana ny ao am-pon'Andriamanitra mba ahafahantsika tena hoe tsy ho diso ny voninahitra Andriamanitra. Manoloana andreo karazam-panoerana misy eo amin'ny fiainantsika, hiatrehantsika ny fiainantsika andavanandro, isanandro. Tadio fa sarotra no mitsika ao anaty fampahoriana zany. Tsy mora no misaotra ao anaty fanoerana. Mandingitsika ny 1 ka hatramin'ny 7 dia milaza mialohan'ny asan'Andriamanitra rehetra ny fiderana azy dia fiderana maha izy azy an'Andriamanitra. Tsara izy no avo indrindra izy no ambony indrindra izy. Inona ny tia Baiboly ho tenenina? Ny mpanao salamo dia mametraka fa na dia tsy hanao famantarana sy asanao fahagagana azy Andriamanitra dia mendriky ny hoderaina izy satria tsara izy. Tsy hoe ny ova ratsy izy rehefa faratsiana ny hita masonao fa te hisarika ny saitsika sy ny fotsika Andriamanitra fa na mbola tsy manao ninina azy izy dia tokony hoderainao ao anaty fahatakarana fa tsy miankina amin'ny fanoerana ratsy hitany masonao ny ampiovany natoram-pahatsarana noho izany derao fa tsara izy na ratsy aza ny zavatra hitany masonao. Azonao fipetraka ilay izy. Na dia tsy hanao famantarana azy sy asa Andriamanitra dia mendriky ny hoderaina izy satria tsara izy. Andriamanitra rehetra izy na tsy manao ninina azy. Ko satria Andriamanitra rehetra izy mahatompon'ny tompo azy dia mendriky hoderaina izy. Tompon'ny tompo izy na dia mbola tsy manao famantarana pahagagàn-dehibe azy. Tsy hoe mendriky hoderaina Andriamanitra noho ny zavatra nataony na noho ny zavatra vitany fa mendrika hoderaina izy maha izy azy. Zava-dehibe tsy hoe le asa famantarana na le asa famoronana na le aloharano-mpamoronana ama-aloharano-mpamoronana azy no hiderako azy no ireo famantarana izay nataony no ireo asa mahagaga sy mahatalanjona vitany fa te hiteny ny mpanao salamo fa na dia tsy manao ninina aza ny tenany na mbola tsy hitatsika aza ny tanany satria Andriamanitra izy tsara izy mihoatra noho izao rehetra izao izy Andriamanitra izy ary mendriky ny fiderana ambony indrindra maha izy azy. Marina fa mety mbola tsy sitrany ianao fa marary, mety mbola tsy ary akory zao tontolo zao, mbola tsy nisy famonjena, mbola tsy nisy fanavotana fa noho ny maha izy azy an'Andriamanitra dia tokony hisokatra amin'ny fonao manontolo avy ao anatinao ny fankasitrahana sy fanomezam-boninahitra azy satria Andriamanitra izy. Tiako fantatsika fa ny mpanao salamo dia maneho amintsika fa Andriamanitra tsy mihazakazaka aneho azy amin'ny asany mba hahatonga azy ho mendrika hoderaina. Averiko, Andriamanitra tsy mihazakazaka aneho azy amin'ny asany mba ho mendrika amin'ny fiderana izy. Tsia, raha amin'ny asany no hiderana ho azy dia mety anadino azy ianao amin'ny fotoana tsy sehoany eo amin'ny asany. Averiko. Andriamanitra tsy mihazakazaka aneho azy amin'ny asany mba ho mendrika amin'ny fiderana izy. Raha amin'ny asany no hiderana ho azy dia mety anadino azy ianao amin'ny fotoana anankiray izay tsy sehon'ny asany na tsy anehon'ny asany eo amin'ny fiainanao. Misy resaka idirany amin'ny finoana sy fitehirizana anao afana miaraka aminy zany fampianarana zany. Ahoana miseho ilay izy? Raha faritatsika amin'ny asa ny fahafahantsika mideran'Andriamanitra dia amin'ny fotoana tsy sehon'ilay asa hitadiavantsika azy dia tsy ho hitanao na ny fanehoana asa lehibe efa nataony mialohan'ny fotoana angatahanao an'izay zavatra tiana hisehony azy ny ao anatin'ny fonao fa tafalatsaka ao anaty fimonomononana ianao satria tsamba n'ilay faharatsiana kely lalovanao iny, le fisaorana tokony efa hainao amin'ilay fahatsarana goavana efa nisehony ao anatinao. Ahoana moa? Efa nazavaiko teto
ny hanina dia ambany noho ny aina. Ny fitafiana dia tsinitsinina mihoatra noho ny tena. Raha tsy misy io vatanao io foronony, inona ny tafianao eo, inona ny tadiavanao akanjo anaovana azy. Ary raha tsy miaina isan'ny olona marenao ny ianao amin'ny fomba ahoana ny tonga anao anetaeta hihinan-kanina. Mafantatrao moa fa ny zavatra mbola sarobidy lavitra noho ny hanina izay hoantsika eo ambony latabatra. Mbola ambony mifananantsika apety voatahiry mbola te hihinana. Misy ny olona afaka mividy omby ray hoanina enaritra, atao enaritra, fa tsy manana ny vihinana an'io izy satria bloqué ny apetihany. Misy zavatra omen'Andriamanitra anao tsy isaoranao azy, tsy vitanao misaotra azy amin'ilay izy. Fa rehefa jamba masonao fa tsy nahita ray volita ao anatin'ny ray andro dia mieritreritra ianao hoe nafoin'Andriamanitra. Ndraindray mifatra ny zavatra mitanga dia lesom-panehoam-pamantarana eo imasony hijoroantsika ka ilazantsika amin'Andriamanitra hoe Tompo, misaotra anao fa na tsisy ninina aza atao tokantranoko, na mbola tsy tonga aza le vola nandrasako, na mbola tsy mivary le problema nieritreretiny saiko, mbola ty avelona trapamonjena misy antenaina ny amiko satria anao no nitahiry aho. Halleluja! Raha zantsika tonga atao mifanatrehan'Andriamanitra, tsy karazan'olona mahafinaritra azy, satria olona ve tsara ny fanomezantsiny avy any ananinany tonga eo mifanatrehan'Andriamanitra, tsy tena feno ny fepetrany le fiderana. Ny fiderana sy ny fiankofana dia tsy nankinin'Andriamanitra amin'ny fahatsapana sy fahatakarana nananao ny fahalebiazan'Andriamanitra vokatry ny zavatra nataony sy asa nataon'Andriamanitra. Tsy izay no mahatonga antsika mideran'Andriamanitra, fa midera azy isika amin'ny maha izy azy. Halleluja! Zay ny salamo fahina amin'ny telopolo amby zato tondriny voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo novakitsika teo. Midera azy fa tsara izy. Halleluja! Ary midera azy fa avo indrindra izy. Ary fahatelo midera azy fa tompony tompo izy. Ny maha izy azy aloha voalohany indrindra. Dia raha ao maha izy azy Andriamanitra, satria Andriamanitra izy, mendrika azy ny fiderana fa tsara izy, tsy toy izy. Rehefa hitantsika ireo dia rehefa tonga fiainantsika ireo dia mazava ho azy fa tsy foronona ny natonga andro Paul Silas tonga dia mideran'Andriamanitra. Paul Silas mideran'Andriamanitra ho ponja, dia gaga ianao hoe fonja ve no atrehany, nefa mipololotra avy ao am-pony ny fiderana. Fa maninona izy no mideran'Andriamanitra nefa miatrika fonja ao anaty fonja, tsy toerana mahafinaritra. Napetraka any amin'ny toeran'ny olona faran'izay kriminel ny ampovoany akory, mba tsy ho tafavoaka mbola varavarana fito vao tonga any amin'ny vavahady ny fonja raha itsoaka. Fa maninona ny ao anatin'izany fotoana izany zareo tonga dia mavita hoe halleluja, misaotranao Andriamanitra, voaka sy mipololotra ho azy le fiderana. Dia varina ianao hoe fa inary ny réaction'olona voalohany, ny réactionnao voalohany miatrika zavatra ohatratra izany dia voalohany aloha tsy maintsy misy vesatra kely any anaty dia tena hoe afanimpona ve nalehana ty dia zao ve ny zavatra nitranga dia mananina kely. Fa ny an'izy roalahy sady miankohaka no nideran'Andriamanitra ry zareo, tonga dia nandeha ho azy. Azoko le izy ay Paoly manam-pahatakarana ny salamo fahina amin'ny telopolo amby zato ny dimy voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahatelo. Hozy izy Paoly hoe tsy akiniko amin'ny zavatra atrehako ny sakana ho amin'ny fiakofako sy fiderako an'Andriamanitra, satria hozy izy Paoly, Andriamanitra tsy miazakazaka ny eo azy amin'ny asany mba homendrika azy ny fiderana, fa Andriamanitra dia nametraka ny fiderana azy eo amin'ilay tena endrika maha izy azy an'Andriamanitra. Jereo ne misy zavatra tsy mila hoentina mambavaka fa hatrehan'Andriamanitra eo amin'ny toeranao. Rehefa takatrao ny tokony atao eo am-panatanterahana n'ilay toe-po feno fiderana azy miatrika ady. Jehosafatany niderana famindrapon'Andriamanitra izy, fa tsy sarika ny mason'Andriamanitra hijery ny alehiben'ny fahavalony sy ny fanoherana teo anatrehany. Fa rehefa nanomboka ny dia raha azy fa mandrakizay ny famindrapony sady nandiro ny nanome voninahitra an'Andriamanitra, dia inona ny zavatra nitranga? Tsy nila nitondram-bavaka zareo hoe sy otrika ny fahavalo fa Andriamanitra nafantatra ny tokony nataony. Ao anaty fijoroam-piderana kasitrahana dia mihetsika Andriamanitra ny hamaritra ny vokatra ao anaty fiderana dia ny atitodana toe-po eo am-piderana. Tsy hoe tsika hidera azy satria efa nahita vokatra, tsy hoe tsika hidera azy satria nanao zavatra lehibe teo amin'ny fiainantsika izy,
tsy hoe iderasika satria tena afakagadehibe no hita masotsika de misokatra be tsika velatra be tsika tokony tovo ny lanjany fiderana ao an'Andriamanitra eo am-pahitana vokatra sy eo am-piatreanaty. Au contraire, eo am-piatreanaty no tokony faly kokoa ianao noho ny eo am-piotazana satria Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay, tsara izy tompony tompo izy mpanjaka ny mpanjaka izy ary izy no izy hatrehatray ka ho mandrakizay. Daontsika tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Zay le mahatonga amin'ny fanontron'Andriamanitra miasa ho azy. Zay ny voninahitra azy. Zay le fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Fijoroana avy amin'ny fahatakarana na maha-izy azy an'Andriamanitra. Toe-po mietsika ao anaty fiderana akasitrahan'Andriamanitra. De jereo satria Kristy miasakasa Abedinago. Zay tsy koaka misy rola volamena io izy. Fa nao tsipy ao anaty laforo ary zay ny Andriamanitra mavita mamonjy anay eo. Zany hoe zareo mahalala ny fiankinana amin'Andriamanitra eo amin'ny endriky ny fahalebiazana, ny fahaizan'Andriamanitra mamonjy azy na amin'ny afo azy. Hitan zareo hoe vitan'Andriamanitra zany. De izy tsy sakanao anay, tsy joro ny tambony zavatra anasazinareo anay. Fa ninona mafy ny sazy rehetra mbola ambony lavitra noho izany no fiarovan'Andriamanitra ao anaty fijoroam-pahatakarana ny maha izy azy an'Andriamanitra. Vao nanomboka mijoro eo nanome voninahitra n'Andriamanitra natsipy tao anaty lafora, ny fahavalo ny menatra fa ny zanak'Andriamanitra hotronony. Androany maraina anotrina anao Andriamanitra avy amin'izany fahatakarana zany. De raha ho maha izy azy Andriamanitra, aza vela ho jamba ao anatin'le karazan'olana kely sy bitika mihoatra no fahalebiazana io, ny fifantohanao sy ny ao anatinao. Mendrika an' Jesosy ny fiderana fa tsara izy ary tsy toy izy. Ny zavatra nataony dia maneho ny lokony natiorany. Zay ndray ny faharoa. Manomboka eo amin'ny andininy faha-efatra ka hatramin'ny andininy fahasivy de maneho ny fahatsarany maro loko ny natiora amin'ny zavatra nataony. Zany hoe Andriamanitra maneho ny fahatsarany avy amin'ny endriky ny fahatsarany zavatra nataony. Zavatra nataony dia maneho ny lokony natiorany tsara, ny famantarana ny fahatsarany dia nasehony tamin'ny zavatra nataony. Hita hoe feno fitiavan'Andriamanitra, namela marika ny fahatsarany Andriamanitra, zany hoe sonian'Andriamanitra dia nasehony tamin'ny zavatra nataony. Maneho ny fitiavany sy ny fahatokiny, maneho ny fahatsarany ny zavatra nataony. Tsy prodige na famantarana no manomen'Andriamanitra ny fahatsarana. Tsy hoe rehefa mitranga le famantarana dia hoe tsara Andriamanitra. Non. Raha vao mipetraka izay ao anatinao hoe raha vao tsy mahita famantarana ianao dia tsy mahita ny fahatsarany, dia lavitra le tena tokony finoana andrasan'Andriamanitra aminao ny réactionnao. Zao tsy ny famantarana no manomen'Andriamanitra ny fahatsarana na ny loko mandravaka azy, fa Andriamanitra no mahatonga ny famantarana sy ny asany ho maro loko amin'ny fahatsarany. Averiko. Tsy famantarana no manomen'Andriamanitra ny fahatsarana na ny loko mandravaka azy, fa Andriamanitra no mahatonga ny famantarana sy ny asany ho maro loko amin'ny fahatsarana. Zany hoe fototra Andriamanitra fa tsy famantarana ny fototra amantarana azy. Mendriky ny hoderainy izy aloha ama izy azy. Eo amin'izay le zay le gida ny finoana. Azonareo tiako tenenina gida ny finoana no etsika eto androany hoe ahoana ny fomba ahafahanao tena manome an'le karazana finoana andrasan'Andriamanitra. Anetsika azy amin'ny fanotronana manoloana an'ireo fahasarotana rehetra hatrenao eo amin'ny fiainana. Tsotra le izy. Tsy hoe noho ny antony fisiniadiny mahatonga antsika hideran'Andriamanitra, fa ninona zavatra mitranga mety mifanohitra amin'izay eritreretin'ny saintsika dia hiderasika satria izy mihitsy no Andriamanitra tsara. Halleluja. Mendriky ny hideraina izy ama izy azy. Manomboka eo amin'ny andininy faha-efatra. Ilay Andriamanitra tsara sy avo indrindra no maneho fahagagan-dehibe sy famantarana. Manomboka eo amin'ny andininy faha-efatra ka hatramin'ny andininy faha-enina amby roapolo dia mitanisa ny asa mahatalanjon'Andriamanitra rehetra mpanao salama. Andriamanitra manao zava-dehibe satria mpamorona izy. Misy asa mahatalanjona ny foroniny. Te ilaza amintsika fa mora ny makatahaka fa tsy mora mamorona. Andriamanitra mahavita zavatra goavana avy amin'ny tsy misy ary miainga amin'ny zavatra faran'izay bitika sy tsinitsinina. Teo izy ny Baiboly hoe nanao ny lanitra izy tamin'ny fahendreny. Zany hoe Andriamanitra zany manana fahatsilotsaina ao anatina conception. L'intelligence dans la conception manana izay manokana Andriamanitra. Misy ny fahaiza manao amampahalalana feno fahatsiloana ambony indrindra. Zay ananan'Andriamanitra. Rehefa mamorona ny olona izy dia tamin'ny fahendrena izy ny Baiboly. Zany hoe misy fahendrena lalina tao anaty famoronana.
Tsy kisendrasendra fa voahevitra sy efa ny sainy lalina ny fisian'ny olombelona. Zay natonga an'Andriamanitra namorona ny olona. Ianao zany meloha amin'ny fotoana hoe angatahanao fanasitranana, tsy tokony hijery an'Andriamanitra eo amin'ilay sary ianao hoe Andriamanitra tena sarotra be aminy hanasitrana anao na hanafaka anao. Tsy tokony ataonao anatin'ny sainao zany hoe Andriamanitra koa zany dia tena hoe faran'izay tena faly mihita ny fahorianao reny. Dia ohatran'ilay tarehan'olona faran'izay kivy ianao mandohalika mba handraisanao an'ilay valy. Non, tsy ohatr'izany Andriamanitra. Mitsikeo ampangatahana amin'Andriamanitra na mbola misy zavatra tsy tanteraka. Any amin'ny toetra fotsiny eritreretina fa zay ilay nolazaintsika eto amin'ny voalohany. Paoly tratran'ny tsilo telo, izy maiky ny hoafahana, dongo mba hositranina fa Andriamanitra tsy taitra. Fosy izy Andriamanitra, ny mamaiky ny afaka anao amin'ny frériana aloha fa tsy hanasitrana ny rofinao. Rehefa omenao mamaiky an'Andriamanitra dia mora ho an'Andriamanitra ny manaisitra an'izay mamaiky anao. Zay mahatonga azy miteny, omeo aloha zay mampifaly ahy dia ho tanterahako ny fifalianao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Alléluia! Zay mahatonga antsika mijery sy mihevitra hoe inona daholo ary ny tanjona tonga an'Andriamanitra miteny, mahatonga ny mpanao salama hoe dia raha hoy izy. Jereo fa tamin'izy namorona ny tany sy ny voary rehetra dia nametraka fandrindrana izy. Tanareo misy fandrindrana voapetraka, voalahatra tsara daholo. Andriamanitra ny organisation tena raitra Andriamanitra. Voatsinjara sy milahatra ary miendrika tsara daholo ny zavatra rehetra nataony. Nanao toerana atao hoe lanitra izy, nanao ny tany izy, nampisarahany rano sy ny tany. Jereo amin'izay ny zavatra nitrangy rehefa nijery sika ny tontolo hita maso dia maneho sy manambara fa miendrika iterena Andriamanitra satria manana karazana conception goavana Andriamanitra ary tena hoe amin'ny tsara indrindra ny organisation nataony. Anao zany izay manana fiainana mety hoe mikorotana io, manatoro ireo an'Andriamanitra fa ho alaminy io aremboariny. Tsy ampahafiriny amin'andrindrano ny tany ny karakara ny fiainana kelinao io. Ozy izy antsia dia ho valiko ianao. Fa mahatonga anao tsy valiana tsy niantso zany ny dikany. Ny atao tena fiantsona tsy hoe kory Andriamanitra zay fotsiny. Fa le fahaterenao anatin'ny fonao hiantso azy, anankina aminy fiainanao ray manontolo. Andriamanitra ny organisation, tena izy Andriamanitra. Izy tena Andriamanitra mpandatra sy mpamboatra mahay ary mpandrindra faran'izay enjana. Zareo fa eo amin'ny toerana rehetra na lanitra io na tany dia sy ny fandrindrana mahasoa antsika, mahasoa antsika avokoa. Lanitra na abakabaka tsy mahazo manao tsinitsinina ny tany na hoe manambany ny tany ny abakabaka. Ny tany koa tsy mahazo manao tsinitsinina ny lanitra. Ny rano tsy mahazo manao tsinitsinina ny tontolo hita maso ety ivelany satria matoa nasiana ny rano dia ifameno amin'ny tany. Mihaino tsara ve tsika? Ny dikan'izay natao ifameno ilay fandrindrana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny voary izay nataony. Ilay Andriamanitra mpanao fahagagadehibe zany dia efa mizara sy nanao ireo zavatra tsiray avy nataon'ireo ho voazara sy fameno araka n'ilay fandrindrana efa nanaovany azy avokoa. Mahita an'Andriamanitra androany andray an-tanana ny momba anao rehetra izy. Ary azo kontoka ao anatin'ity sekolim-pamahan'olona ity fa rehefa fahatsarana tonga anao tena omby amin'ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany dia tanteraka izany amin'ny alalan'ny fiarahanao aminy. Andriamanitra dia mametraka ny zavatra tsiray avy izay nataony eo amin'ny toerana tena mapety azy teo mpamorona anazy. Andriamanitra zany tsy Andriamanitra ny gaspillage. Ohatra hoe nataony mazava dia napetrany hoe eny ambovin-dramanesy ohatra. Ny masoandro dia izay eny ihany ny mazava. Fa izy Andriamanitra ny masoandro natao eny ambony mba nazava ny tany. Azanao fipetraka ilay izy. Rehefa vita ilay izy tetỳ ambany dia niraisana izy dia napetrany eny ambony. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly. Izy zany nametraka ny masoandro sy ny volana sy ny kintana eo amin'ny toerany. Amin'ny tanjona anankiray anazava ny andro sy ny alina. Masoandro amin'ny andro ary ny volana sy ny kintana kosa ao amin'ny alina. Dikan'izay eto Andriamanitra zany nanao an'ireo mpanapaka. Zay voasoratra amin'ny bokin'ny Genesis. Mpanapaka ny andro izy sy mpanapaka ny alina. Andriamanitra zany mamorona ireo ho mpanapaka. Zay ilay famantarana nomen'Andriamanitra. Ny fanapahana izay nomen'Andriamanitra antsika zany dia fanehoam-pamantarana. Ny fanapahana izay omeny antsika dia fanehoam-pamantarana ny fisiany tanany eo amin'ny fiainanao. Manao ny toerana, itoerany masoandro izy sy ny volana ho any ambony mba hahafahany manapaka tsara amin'ilay fotoana izay tian'Andriamanitra isehon'ilay asoa ny voary rehetra. Ary mila fatatsika koa ty fahamarinana ity. Rehefa ianao manana toe-po manaiky ho fantsona asoa, tsisy motivation mamatotra ara-pilana ho anao any anaty,
fa manaiky anatanteraka amin'ny fozy fitiavana eny fa na dia ho faty antoka hitamaso azy ho amin'ny fanjakany dia valian'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy vita hitamaso iny rehefa avy eo ilay hitsimponanao ny fitombom-pahasoavana avy amin'ny fanotronana. Jereo le fipetrana. Maninona masoandro natao any ambony? Ho an'ny tany fa tsy ho an'ny masoandro. Tsisy retoro amin'ny masoandro mihitsy ilay izy. Menara manao zavatra tsisy retoro. Marina fa rehefa eny ambony senina tsy maintsy misy ny retoro fa satria faniny ianao rehefa mirarera eo tsisy retoro. Fa le toepo manaova zavatra tsisy retoro. Fantatrareo ny hitsimponako amin'ny fahasoavana eo amin'ny fanotronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra migoka fotsiny amin'ny fo manaiky anompo asony hafa tsy misy retoro. Rehefa izay ny ao anatin'ny fonao fa tsy tanjona hoe mba ahatonga anao hiavaka no fahasoavana, mba ahatonga anao hita rehefa ianao matahotra ny tsy hita dia vao mahay afenin'Andriamanitra. Fa rehefa ianao no miafina na any andavaka azy dia ariarin'Andriamanitra. Satria izy ny teny tsisy takona izay tsy hita ary tsisy miafina izay tsy aseho. Io valable na amin'ilay olona manafiny zavatra amin'ny andro fitsarana na ho an'ilay olona matahotra niseho fanome voninahitra azy eo am-panompona. Ny mitondra an'io tsy hoe fanehonanao sy ny laza tsara nananao no atahoran'Andriamanitra akory, fa ny toeponao eo am-piatrehana mba ahafahana mijoro ao anaty fanetretena ahatonga an'Andriamanitra azo aina ho an'ny olona izay tena mahay manome voninahitra azy. Vao an'ny olana andro ny va daholo ny olana. Amen. Dia tsy reto Andriamanitra fa ahoana moa ny toepon'Andriamanitra? Andriamanitra izy no mpanapaka lehibe indrindra. Nefa izy mizara amin'ny fahefany amin'ny voary izay nataony. Eritrereto hoe masoandro sy ny volana sy ny kintana voalaza fa nataony ho mpanapaka. Napetrany eo amin'ny toerana tokony hisy azy ny masoandro sy ny volana mba ahafahany manapaka amin'ilay antom-pisiny. Rehefa manaiky hamiratra fotsiny ianao dia tsy azo ataony anaty vata famarana fa tsy maintsy avoaka ary apetraka any amin'ny toerana avo mba ahafahany hafa misitraka ny fahatsarana avy aminao. Ka ny toerana tsy zavatra tsy ritina, tsy hoe zany hiezaka eo amin'ilay toerana ny fomba ataoko mba tongahy hamiratra. Tsy mila an'izany, tsy misy fomba ataonao zany le izy. Mamirapirata fotsiny eo amin'ny sitrapony, anany fotsiny le toepo fa izy mihitsy niaka anao tsy tondrama. Tsy mila fitondranao ambavaka. Amen. Alainy ianao dia apetrany. Mety. Ok, mety. Eto aloha be dia be no ataon'Andriamanitra hoe ok, mety hony ianao. Satria fantatra le toepo sy le ao anatinao fa hifanaraka amin'ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'izay androany maraina. Alleluia. Andriamanitra ny fahalebiazany reto dia manendry fahefana amin'ny voary rehetra. Tena faly izy mahita ny voary rehetra hoe manapaka tsara, mahavita ny asany mahasoa tsara amin'izay antom-pisiny ilan'Andriamanitra azy. Nefa ny voary re izy ianao zany amin'ny voary hafa rehetra dia atao hiavaka amin'ny alalan'ny fanananao toepo mihevitra ny hafa, tia ny hafa. Tena mirehare mihitsy Andriamanitra amin'ny fahatsarany ny asany aminao rehefa manaiky ho fantsona tsara ianao. Zay le endriky le fahatsarana. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra natao hoe tsara. Andriamanitra tsy natao hoe tsara fotsiny satria mamirapiratra izy, goavana be amin'ny fiandrianana izy. Tsy le endriky ivelany le fahatsarana iderana azy io. Fa jereo fa toetra le izy mandrakizay famindram-pony. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Azonareo le zavatra mitranga. Andriamanitra zany le fahatsarana io tsy hoe kory ny olona miakokoaka fotsiny fa tsara. Fa zao ndona antsika isainy ianao io. Nisy fotoana ianao io na ianao ara tsy te hamela heloko ny tenanao zany amin'ny betizinao. Marina sa tsy marina? Kanefa ianao mbola hitako eto androany dia fa manina ianao mbola velona nefa ianao ara tamin'ireny tsy te ho velona tsotra ndraindray ohatra hoe sa ve mba ho tian'Andriamanitra sa ve mba hatsaron'Andriamanitra? Fa manina Andriamanitra mbola mahatsiaro anao androany maraina. Satria Andriamanitra izy. Tena ianao raha afaka miteny androany hoe Andriamanitra rangahy tena tsara. Sy nandringana natao anatin'ny faharatsiko izy, na nanameloka atao anatin'ny fahadalako izy, na nanilika atao anatin'ny tsy fahamendreko izy, fa no famindram-pony dia nitehiriziny satria mbola manam-panantenana any amiko izy. Andriamanitra manam-panantenana anao mba ho tonga any amin'ny fahatakarana tahaka azy.
Halleloja. Ny fahatsaran'ny olona tsy amin'ny zavatra vitany fa ny fahatsaran'ny olona miafina ao amin'ny toetrany. Andriamanitra zany tsy le karazan'olona mpitarika mahita fafinaretana mahomby rery reny. Andriamanitra karazana izy le karazana mpitarika tia manandratra sy mametraka ny hafa eo amin'ny toerana avo tahaka azy. Jereo ny masoandro, jereo ny kintana, jereo ny volana, nampitoeriny tany amin'ny hafa. Manatanjona, matoa manandratra Andriamanitra. Ary ny fanandratan'Andriamanitra dia tadidio eo amin'ny fiainana dia ny fahaiza manao n'Andriamanitra mahatalanjona ho amin'ny tanjona voafaritra hanomezantsika voninahitra azy. Io zany voninahitra ho an'Andriamanitra foana mandrakizay. Andriamanitra rehefa avy namorona toerana atao hoe lanitra, tany, rano dia tsy nametraka ny masoandro izy sy ny volana any amin'izay toerana faran'izay ambany fa gaspillage zany. Fa Andriamanitra manana kady tsara tarehy mihitsy ny raisy ny masoandro dia napetrana eny ambony, satria rehefa tanteraka le antom-pisina ao anatin'le firehetana dia Andriamanitra mihitsy ny akanao eny amin'izay toerana tena mamendrika tokony toeranao ary hitany fahasoany manodidina anao. Ianao mbola miaina ao anatin'ny vokatry ny fieritreretanao fa fahombiazana eto ambonin'ny tany io, mila manakaiky mpamorona amin'izay ianao manomboka androany. Manatona an' Jesosy maninona hoe rehefa manantona an' Jesosy ianao dia ho karakarainy fiainanao. Amin'ny Salamo 1:30 ny 9:10 ka hatramin'ny 5:10. 9:10 ka hatramin'ny 5:10 amin'ny Salamo 1:20. Izay namaly ny voalohany teraka Egipta momba ny resaka famonjena izy eo. Ndresaka izy momba ny hoe famantara-pamonjena, fahakakam-panavotana ny Salamo eto. Misy mahasamy hafa azy ny fanavotana sy ny famonjena. Afaky no afaka ianao fa tsy avotra. Ny hoe navotana dia misy karazany, misy zavatra anankiroa novidiny ianao. Ny fahefanana ananao, fahafahana ananampividy anao, ny novidianana anao no namonjeny anao ho afaka teo amin'le fanandevozana nisy ianao teo aloha, eo amin'le dingana vaovao sy fanafahana tiany hitondràna anao. Dia tiako fantatrao fa ny rahan'i Jesosy nalatsany hividianana anao. Tamin'ny vidiny lafo no vidianan'i Jesosy atsika. Zay no mahatonga antsika olom-boa vidy. Miaina amin'ny fahafahantsika fa fahafahana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko miaina amin'ny fahafahantsika fa fahafahana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny olom-boa vidy dia tsy manatsafidy ho an'ny tenany ianao izay tiany fa ho an'izay nividy azy. Ao tsika misy norma zany tsy maintsy arahana. Rehefa avy navotana zany tsika dia nivonjeny hiaina fahafahana. Mendriky ny deraina izy satria nanavitra atsika izy sady namonjy atsika izy. Azonao amin'izay le zavatra tiako hozaraina. Ny Apokalipsy 5:5 ka hatramin'ny 9:1. Ny fisehony amin'ny endriky ny liona zanak'ondry nahoana? Amin'ny fanavotana dia zanak'ondry izy. Nandony vidiny tamin'ny fanoloran-tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Tahaka ny zanak'ondry eto novononana nanaiky hatramin'ny farany tsy nampiasa hery hatramin'ny hazo fijaliana ka hatramin'ny nahafatesany. Kanefa liona izy satria mahery amin'ny fanafahana, puissant libérateur. Satria feno hery anafaka anao amin'izay fonjam-piainana rehetra misy ianao izy. Ary navita namonjy ny fananao ho afaka tamin'ny fahafatesana mandrakizay. Mendriky ny fiderana izy ny amin'ny famonjeny sy ny fanavotany. Ndao tsika tia tanana mafy be ho an'i Jesosy. Ao amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny Salamo 1:30. Ny asa mahatalanjony eto dia izy mitarika antsika ho any an-kanana. Zany hoe hoentintsika any amin'izay toerana nisy azy. Retiny nataony voalohany 9:20. Nesorony tany Egipta ianao ho any amin'ny dezera. Eo zany le atao hoe famantara-pitariana any amin'izay tontolo tsy nantenainao. Nesorona atao anaty fanandevozana nefa ny hoentina ny tany ay. Ny tany hevitra dia sekoly ifankahitanao amin'ny fitondrany. Satria raha tsy any tany hevitra ianao no miaraka aminy tsy fantatrao no mampamorona azy. Arakaraky ny amafy ny ady ny sehony amin'ny mahizy azy eo amin'ny fiainanao. Dia raha isy famantarana tiany anehoana ny mahizy azy efa sarotana lalovanao. Zay no mahatonga anao mifaly satria tsara izy. Halleluja! Tsy afaka ianao hamaritra n'Andriamanitra amin'ny fahatsarany amin'ilay fahatsarana kely. Tsara izy satria nahazo fiara. Non.
tsy azo faritana amin'ny trano, fiara, fifaliana, teradafana niry lahy. Marina fa tsara izy manao an'ireny. Avy eo fahatsarana ireny. Fa aza farita, ny toeponao mihitsy ny tiany amboarina fa tsy le fisehoany akory ny problème. Zay mahatonga an'Andriamanitra na tonga teto an-tany, Mosesy nampisaraka ranomasina mena. Nandatsaka mana avy any an-danitra fa Jesosy nianga tamin'ny mofo dimy sezan-drano roa. Tsy mainky hanao mirakla be Jesosy. Fa ny akeny ary mbola latsa-danja no nitany Mosesy. Mosesy ny teny Andriamanitra, isehoko amin'ny fahagagana be anao izy, tsisy teo alohanao ary tsisy tsony any aorinanao. Dika zay fa niompamantarana ambony indrindra naseho teo amin'ny olona tamin'ny andron'i Moïse. Ary Andriamanitra marina amin'ny teniny. Na Jesosy aza nanaiko latsaka ny fisehompamantarana sy fahagagana noho ny fisehon'i Moïse, satria Jesosy Andriamanitra tonga nofo. Andriamanitra rehefa tonga nofo tsy miezaky ny aneho ny tenany izy amin'ny zavatra hainy. Miainao tsara venareo satria matahotra ny tsy ho hita. Fa Mosesy Andriamanitra natahotra sao dia tsy ho hainony ny olona izy. Noho izany tsy maintsy hamarinina izy satria mila mipirofo ny fisian'Andriamanitra amin'ny zavatra vita ny olona. Tsy hain'Andriamanitra ny famantarana sy fahagagana fa ny olona. Zay na tonga an Jesosy tsy miezaky naneho ny tenany tamin'ny faniompamantarana sy fahagagana satria tonga hamonjy izy. Ao ve? Dia jereo zavatra mitranga. Netiny tany amin'ny dezera, nampianarana zanak'Israely. Ao anatin'io dezera io misy fampianarana. Misy fampianarana ao. Marka 9:22 ka hatramin'ny 7:20. Marka 9:22 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lela jamba teo amin'ny Jesosy ka nangataka tamin'ny hanendry ilay jamba. Ary nitantan'ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa norano ny masony ka napetrany tamin'ny tanany dia nanontany azy hoe mahita zavatra ve ianao? Eo amin'izay le izy. Etreo ihany tsika. Le jamba tsy tonga dia nampahiratin'i Jesosy ohatra ny Bartimeo. Fa ny tantanany aloha voaka ny tanàna. Ao ve tsika? Noentiny tamin'ny tanany le jamba hivoaka ny tanàna. Ny ilainy jamba tsy fahitana aloha fa fitantanana. Tsy vision fa direction. Tsangano tana zay miaina. Tsy ilain'Andriamanitra ianao mahita nefa ho any amin'ny lalan-diso. Andriamanitra tsy fahavalony fahitany masonao fa nampahiratiny eny le jamba. Fa Andriamanitra maiky nitantana anao mba tsy ho diso lalana ianao rehefa mahiratra. Zay no mahatonga Jesosy nilaza fa raha misy manamaso, pitsery le voamaso raha ohatra ka mpanotanao fa tsara ho anao ny jamba miditry ny lanitra, tsy izay mahiratra nefa verany amin'ny elo. Raha ny tananao mampanotanao, tapahozy izy ala aminao, fa tsara ho anao mibory tanana miditry ny lanitra, tsy izay manantanana fa verany amin'ny elo. Inona ny tiany Jesosy atao? Ny tiany Jesosy atao tsy fahavalony fahitanao fa tonga izy hampahiratra ny jamba. Tsy fahavalony fietsen'ny tananao fa tonga izy nasitrana le malemy tanana atao amin'ny tempoly. Tsy any tsy fahavalony zay Jesosy. Fa ambony kokoa no ny etaetanao hositrany na ahiratra sy hetsika ny tananao na maty azy. Ny fitiavan'Andriamanitra hitanao any an-danitra raha tsy mahasoa anao ny fanananao an'izany. Ahoana fisehoan'ilay izy? Andriamanitra tsy mpanajamba fa Andriamanitra mpampahiratra. Eto izy miteny, raha masonao manafotoananao pitsero, ianao no say manapotsitra fa tsy izy ny anajamba. Ina ny dikan'ilay hoe pitsero mety misy zavatra maharary. Zatra ianao mijery pornografia. Zatra ianao mijery vehivavy na lehilahy mitsiritra azy amponao hitsangajanga aminy. Zatra ianao tsy mifeny masonao, tsy mifeny tananao, tsy mangalatra sy zavatra ohatrohatrany. Hozy Andriamanitra, io fahazarana io raha mitohy averenao io. Fotsy izy, pitsero sy tapao, ianao no manapa-kevitra anapotsitra ny masonao sy anapaka ny tananao. Tsy anao zay tokony fanao rehetra, tsy fankahitanao amin'ny mandrakizay. Reto ambony lavitra amin'Andriamanitra, mirakla amin'ny fanovato etra, mihoatra lavitra no mirakla ilainao fahagagana amin'ny zavatra hita maso. Halleluja. Mekohatra nareo. Lota nanana maso fa nijery ny famirapiratany Sodoma sy Gomora, nariny maso ny Lota. Eva
nahita fa nitondra azy ho any amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy le devoly fa rehefa tonga teo novainy devoly niendriky le voankazo lasa nafinaritra matehinana fa ny vamaso na reny maso navery ny eva dia lasa nitaranak'olombelona rehetrarehetra mijinjany maso ny eva tsy voafe raha jamba ny olona anankiray tsy nihahiratra no ilainy fa voalohany mehoan'i Jesosy ny tananao atolory azy hitondrany anao any amin'ny direction tsara. Halleluja. Fantatro fa tsika mianakavy reto tarian'Andriamanitra any amin'ny sitrapony ary manaiky ianao no entin'Andriamanitra amin'izany lalana noho izany tsy ny fahaizan'ny Satana mampahitanao fa tsara le voankazo avy ety ivelany. Hitanareo zay ny maharatsy ny fitoriana mampanantenanao zavatra ety ivelany. Dia vola ilay mahiten'Andriamanitra vao nalay mpanahy teo inona ny vakim pastor Njiva teo nalay mpanahy ny Jesosy zavatra ety ivelany teo vai moa fitevate avy eny ivelany ka ny filazantsara tsy fampanantenana zavatra eny ivelany anokafana masonao ahita fahatsarana io na voan'ny eva io na voan'ny lota io na voan'ny rehetrarehetra fa fanovam-piainana ao anaty isokafa masonao tena hita ny fahatsaran'Andriamanitra na ao anaty faharatsiana azy. Fanamasina pio zay androany maraina. Fanamasina pio zay androany maraina. Amen. Atolory azy ny tananao. Okenao hoentiny eny amin'ny direction tsara. Voalohany ianao tarihany aloha any amin'izay ilenao. Noentiny zanak'Israely tany anefitra no tondrany azy. Ohatran'le jamba nivoaka ny tanàna. Tsy ho very ianao fa hitanao ny lalana rehefa izy no mitari-dalana anao. Fa nanino entina ny anefitra nilainy jamba koa efitra aloha miala ny tanàna satria eo tanàna feno hazo so midona amin'ny hazo tsisy risika any amin'ny efitra fa ny sekoly pampahitana sy anokafana maso alalana an'Andriamanitra. Noho izany misaoran'Andriamanitra raha misimisy efitra kely raha vao tsy misimisy andreny koa dia ohatrany tsisy tsirom-piainana zany nareo ve tsy mahita an'izany raha mety daholo ny zavatra tonga dia mety daholo migalabona be ohatrany tsy hitanao zany le tena fiainana fa ao anatin'le misimisy fahasarotana kely tsy nety ny ray ony e dia mitsika ianao. Halleluja. Tsy ho very zany ianao e. Hitako fa manaiky ho tarihana ianao dia tsy ho diso direction zany. Davida tao Hebrona amin'ny Samuela faharoa toko faharoa tsy vakitsika daholo ny toko faharoa amin'ny Samuela ray manontolo vakeo any an-trano ny toko faharoa Samuela faharoa toko faharoa ray manontolo Samuela faharoa toko fahatelo Samuela faharoa toko fahaefatra Samuela faharoa toko fahadimy izy rehetrarehetra io vakeo any an-trano. 7 taona Davida tao Hebrona 7 taona ary nidirany tao Hebrona taridalana avy amin'Andriamanitra nanotanin'Andriamanitra izy niera tamin'izy dia ahoana ny tokony atao dia nanoro hevitra azy Andriamanitra dia tafiditra izy ary rehefa tafiditra izy taona nandraisany ositra voalohany ho mpanjakany Hebrona nosorany lolona tao izy ho mpanjaka tao raha tsy nanaiky ny direction n'Andriamanitra izy dia diso ositra raha nandeha tena mitoeran-kafa zany Davida dia tsisy nanositra azy tany fa rehefa niain'ny tsara n'Andriamanitra izy vao nandray ositra avy amin'Andriamanitra tonga mpanjaka ny Hebrona. Tsy ho diso anjara diloilo ianao eo ambany fitarihan'Andriamanitra. Salamo faina amin'ny telopolo amin'ny zato teo andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy faharoa amby roapolo. Maneho ny parcours ny Baiboly teny an-dalana na tonga ny Israely narovan'Andriamanitra sy nandresy foana. Inona ny zavatra nitranga? Maro ny fahavalo, misy hita misy tsy hita, misy fantatra misy tsy fantatra. Fa zao ny ilainao fiarovan'Andriamanitra. Genesis tonga dia mifolo andiny voalohany Andriamanitra niaro any ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama aza matahotra ry Abrahama fa zany pinga lehibe indrindra ho anao. Fa nanino Andriamanitra ny teny izany vao niresaka tamin'ny andiny voalohany nisy Genesis tonga efatra ambin'ny folo hay Abrahama kay nandresy mpanjaka 5 dia izy mipetraka ohatrany io zany mitebiteby hiverina daholo ireo anafika azy. Toy izy Andriamanitra calme toi Abrahama. Amen. Zany pinga lehibe indrindra ho anao. Rehefa baby Lota sy ny ankonany very mifanana ny tao Sodoma i Abrahama niady tao amin'ny Genesis efatra ambin'ny folo. Dia hoy izy Andriamanitra vita niady amin'ny Genesis efatra ambin'ny folo nilain'ny Abrahama voalohany fampaherezana hoe aza matahotra fa zany fiarovana ho azy. Hitanareo zay le fampaherezana tonga ara-potoana eo ambany fitarihany. Mety mpandresy ianao tamin'ny ady sy fanoherina rehetra zay nilalovanao teo aloha fa aza matahotra fa misy fiarovana mombanao any amin'izay lalina rehetra alehanao. Samuela voalohany toko fito ambin'ny folo Davida nandresy bera sy liona namonjy ondry izy
io ondry io teny ambavan'ny liona sy bera vonono le liona ny vonono le bera ary amin'io zavatra mahavarina zavatra nitranga dia zao nytany sainy davida tsara le izy teo anatrehan'ny Saoly zao nanaovako azy tia nataony zao tantary satria te hiatrika Goliath izy ny Samuel voalohany toko 7:7 ny io ondry io ondry nandrasany tsy ondry anazy akory fa ondry ny dadany sy mamany io dadany sy mamany io Salamo 7:20 dadany sy mamany anadino anazy tsy tia anazy akory ianao mora aminao ny tia olona zay tianao fa sarotra aminao ny mbola ikarakara ny fananan'ny olona zay manilika anao ny any Davida ny dadany sy mamany nahafoy azy fa Jehova nandray azy te ozy izy Davida tsaratsara kokoa no mitoky amin'ny Jehova fa izy mpiandry tsara vitako naka ny ondry ny raiko teny ambavany liona fa Andriamanitra ny fiarovana hoa sy mpiandry araka ny Salamo 7:20 dia zao vokatry toepo io te ozy izy Andriamanitra ampandreseko foana ianao satria nanadinanao zany dada sy mamanao dia nanolo tena mihitsy ianao akan'le ondry teny ambavany le liona mba tsy ho faty antoka izy toepo ny hevitra ny hafa ahoana moa fisehon'izany rehefa niteny Andriamanitra hoe zay ny zavatra misy dia nandeha Davida ary rehefa nijoro an'ny hafa izy dia nijoro azy Andriamanitra inona ny zavatra mitranga ahoana ny fisehony rehefa niteny sika momba ny fanafahana fatorana mivahafoana dia matetika eny anatin'ny saintsika dia zao hoe misy olona mifatitra le gadra dia afahana fa ny tena fanafahana asan'ny apôstoly toko 2:20 tena manome le fanafahana hojerentsika vetivety asan'ny apôstoly toko 2:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy ary nomantonalina dia nivavaka sy nila fiderana n'Andriamanitra Paoly Silasy ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka nizongozona ny fanorenan'ny tranomaizina nivoaka niaraka mivony araka tamin'izay varavarana rehetra vao mivaha fatorana izy rehetra voalohany miara-miasa ny fatorana mivaha varavarana misokatra ary ny horohorontany ny fototra aloha ny kasian'Andriamanitra avy eo varavarana zay vao fatorana ny vahany inona le fototra io le fotom-panorenana vahan'Andriamanitra io le fototry ny ota miazonanao tsisy ninina azo atao raha tsy voavonjy aloha ianao Jesosy ny fototra raha toka tsy misokatra ny varavarana kanefa ndray mivany fatorana dia tsy makay izany ianao zay mahatonga an'Andriamanitra tsy tonga dia mivany tsy tonga dia mifatoranao no mivahany fa mivaravarana aloha sokafany misy délivrance sasany mivaha fotsiny mivaravarana fa tsy mivaha fatorana na koa ny fatorana mivaha fa mivaravarana mity ilain'ireo karazana délivrance anankitelo ireo mba homety tsy tanteraka ny destinenao any amin'ny fandresena mila mivany fatorana horohorontany aloha miovy ianao fototra miova mivaha varavarana fa mivaha fatorana tsy feno le izy raha tsy sisy ianao mahita an'Andriamanitra androany anafaka anao amin'ny lafiny rehetra sady anokatra ny varavarana rehetra mikatony izy no anomenao opportunité hivoahana koa ary manaraka ny fatoranao mihitsy no vahany ny hoe manozongozona fototra Andriamanitra inona moa le fototra système io efa mipetraka amin'ny fototry ny fonjy io manafaka Andriamanitra mikarazana système zay ifikiranao amin'ny mamona sy ny zavatry ny tany zany hoe le structure miazona mihitsy ny ravan'Andriamanitra fantatrao ve fa raha ianao io no amin'ny tontolo hafa dia mety mbola hoe titrifana lavitra kokoa noho ny zavatra nisy ianao hatramin'izay fa ny problème ianao mijanona eo amin'le système mataloha nefany mahalala le fahamarinana vaovao tian'Andriamanitra hitondrananao voalohany esory ny fototry ny fialonana esory ny fototry ny faratsy toetra rehetra esory zay manakana ny vitesinao tsy ho tanteraka amin'le programme ilan'Andriamanitra anao zao rehefa tapaka amin'izay le zioga afaka mitrifana tsara amin'izay ianao ary le varavarana efa taon'Andriamanitra vonona meloha amin'ny fotoana amitsorana ianao ka tadidio tsara ilaina ny toerana ahitana vokatra ny 9:20 mitondra anao any amin'ny direction Andriamanitra mamenao protection Andriamanitra manantanteraka ny délivrance ao anao Andriamanitra ary nidika zay amin'ny farany indrindra mamatsy anao amin'ny provision Andriamanitra mamatsy anina anao izy manome zay ilainao izy ary inona ny mapety anao eo amin'ny fiainana izy ny malala noho ianao te ozy izy Davida Jehova mpiandry tsy nanjava-mahory izy ny anome anina ho an'izay nona izy ny anome rano ho an'izay mangetaeta te ozy izy eo amin'ny Salamo 7:20 zay nareo tsara nefa Andriamanitra tsy baikotsika tsika ndray te hibaiko an'Andriamanitra zany teo na fibaikotsika an'Andriamanitra Andriamanitra mila an'izao fa Davida tena nametraka ndrasany ozy izy
Jehova mpiandry tsy ananjava mampandry amin'ny ay maintso izy ay maintso sakafo ny ondry mitora eo mondry lamfelantsasatra izy dikan'izay rehefa Andriamanitra mahafantatra fa rehefa manomenao hanina izy dia manomenao boisson izy aza mataotry hanina ihany nomeny fa boisson tsy nisy meny hitan'Andriamanitra fa ianao rehefa avy mihinana dia mila misotro rano midika fa feno s'équilibrer ny provision noho izany tsika tsy olona andevozony provision fa tsika manay-kotarina fa Andriamanitra nitondra tsika any amin'ilay fahavenona tsy haiko hoe inona no rasanao amin'ity taona ity fa ozy izy ny tompo aminao Andriamanitra nome antsika ny famatsiany lanitra ka nahavy aza ny tafiotra rehetra ianao efa manana mivonina satria mahafantatra fa Jehova mpiandry anao ary tsy hananjava mahaory zany ianao le tsy mananjava mahaory tsy eo fahafenony zavatra ilaina fa mifahatsapahana fa eo Andriamanitra matsapa venao fa eo Andriamanitra na tena matsapa ianao fa eo Andriamanitra mitsangana amin'ny toerana misy ianao ary avofany amin'ny lanitra ny tananao mahitana Andriamanitra oka ianao ho libra eo am-panomezam-boninahitra azy androany manombovo tsoro le fo aza mifantoka amin'ilay ohatrany sakatsakana be dia be dia ohatrany hoe tsy hitanao zany ny zavatra mitranga aiza no ale averenany amin'Andriamanitra ny voninahitra misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fananao manontolo atao vitan'Andriamanitra hoe fonona sy mangetaheta ny fahamarinana ianao fa izy no efa amoky ianao amin'ny zava-tsoa satria rehefa voky ianao dia iaina amin'ny fahasambaran'Andriamanitra fahasambarana tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana na ny tsy fisiny zavatra ilaina fa fahasambarana mionona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria mahalala fa Andriamanitra izy tsara halleluja sady tompony tompo izy no ambony mihoatra no zao rehetra zao izy avafany amin'anitra ny tanao teteneno Andriamanitra tia Andriamanitra esory reo vesatra rehetra mbola miazona mahatonga ny fiderako tsy ho tanteraka eo amin'ny sitraponao fa ny fiainako tsy hoe finaritra eo ampanaovana ny asanao ihany fa ny fiainako mihitsy ny atreko azy ray manontolo dia miankina amin'ny direction izay hitondranao ahy satria fantatra fa nitaridalanao dia tsara lavitra Andriamanitra ohatran'ilay njamba ny tantaninao ivoaka ny tanàna vao nampahiratinao ny ilainy jamba tsy fampahiratana fa fitantanana aloha mba tsy hadiso lalana azy sotrany amin'ny teny fahamarina hitantananao andro any maraina anokaafanao ny saiko sy ny fomam-panahiko ijoroako amin'ny sitraponao mandrakizay sotrany amin'ny vokatra rehetra tsy takatry ny saina tsy hanomananao amin'ny fiainam-panahiko mba hafahako misitraka ny fitondranao satria fantatra Andriamanitra fa reo karazana désert misy rehetra eo amin'ny fiainako dia nataonao tanteraka eo amin'ny fampiny fahasoavana daholo kanefa ny fahasoavana tsy mitombo raha tsy feno fanetretena fa manome fahasoavana bebe kokoa izy ho amin'ny manetry tena le mandahatena nome voninahitra azy le manaiky hotariany le manaiky hiaina ny teniny hijoro amin'ny sitrapony eto izay olona izay androany maraina raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana anao fanasitranana fo maratra fanasitranana ny aretina rehetra ny fanahy ny aina ny tena sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy raiso mifanafana feno ahafahanao misitraka ny taridalana avy any ambony tsy raha arak'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy raha avy zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy ahita mivoninahitra Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa mbola hihoatra lavitra noho izay efa nahitanao azy mbola hitondrany ianao mihoatra indray ka hatonga anao ho lohany fa tsy ho rambony hatonga anao ambony fa tsy ho ambany ahita ny fihavanao ianao amin'ilay antom-pisiny ilan'Andriamanitra anao satria anomenao ao anatin'ny fo ary hamotsitra tanteraka zato isan-jato tsy ho azony nofona ny saina maha-olombelona tsy hatanteraka izay antom-pisiny ilan'Andriamanitra anao mahita ny toe-ponao miaina ao anaty fahatiantoka feno fifaliana ayayayayayaya mahita désert nefa misitraka mana avy any an-danitra koa miaina ao anaty désert nefa miroran'Andriamanitra rano avy amin'ny vatolampy miaina any anaty désert nefa mahita lanitra misokatra mamatsy amin'ny fomba tsy takatry ny saina tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa reo varavarana fahagolan-katona hatramin'izay tony mampiandry ny idiranao nefa misy ny anjara voatendrinao misokatra io miaraka amin'ny fanontona amin'ny mpanjaka voninahitra misokatra ao io miaraka amin'ny fanontona amin'ny mpanjaka voninahitra ambarako sy tononoko fa hisitraka fanotronana maraina tandro hariva alina ianao ary ho tsapanao fa ny tanan'Andriamanitra tsy ala aminao zany mandrakizay raiso ary ny fahasoavan'Andriamanitra hitantana anao any amin'ny dinga amin'ny finamihoatra noho izay nahitanao azy hatramin'izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao io ho fantatry ny firenena rehetra hoe sambatra ho fantatry ny firenena rehetra hoe sambatra tonga mpanankarembe indrindra eto amin'ity tany ity hijery anao dia tsy hita fitsaharana izy raha tsy mijery ny tavanao
satria ho fantsona ny tavanao izay ho ny famirapirata amin'ny voninahitry ny ray. No ny fahafenon'Andriamanitra ao anatinao hitasotry eny amin'ny endrika ny endrim-pitsaharana satria voky Andriamanitra ianao. Ny ilaina androany maraina ianao hiala eto ho feno Andriamanitra. Feno Andriamanitra ianao any amin'ny birao. Feno Andriamanitra ianao amin'ny asa mandraranao. Tsisy kolokolo zany any aminareo fa tsy misy zany. Tsisy ny tantara lasa rehetra ny amin'ny fitrakajakana sy falitom-piainana fa feno fahamasinana ny zanak'Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo amenanao ho fanilo sy fahazavana ny tongotrao ny teniny ary ho fahazavana ao am-ponao ny fahamarinany. Tsy ho raraka zany ianao naiza naiza. Hitarafana amin'ny fahatsarana ianao ary ho fiera aminao Andriamanitra. Ho fiera aminao Andriamanitra. Te hafa mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja. Mahazo toerana vetivety ary. Halleluja. Ny fotoanantsika rapitso eto ihany larobia maraina. Fotoana ny sekoly mpanambiana toetra sy fitahian'Andriamanitra. Ireo sekretry zava-miafina rehetra ao ambadiky ny fitondran'Andriamanitra antsika dia ho hitantsika rapitso. Zomahariva fotoana somary spesialina kely satria amin'ny zomahariva teneno namana matsakaiza rehetra sarobidy be mihitsy ilay izy. Miresaka kely momba ny destin na ny anjara voatendry ao amin'ny fanotronana. Dia tena hitanao hoe kaity le point tena tian'Andriamanitra. Iainako ampahiratana ny masoko, iaina zany atao hoe anjarako avy amin'Andriamanitra zany. Ilaintsika mahafantatra an'ilay izy satria raha vao tsy fantatrao ny antom-pisiana dia ny fiainana mihitsy ny tsararahinao. Fa raha fantatrao ny antom-pisiana dia hitandrina tsara ianao satria tsy manana ina anankiroa ianao fa ray ihany. Noho izany ao anatin'ny fiainana anankiray omen'Andriamanitra io dia hitandrina tsara tsika alala ny zavatra rehetra tokony atao sy ny toe-po tokony ananana. Hitantsika amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra zany ary hitantsika amin'ny zavatra iainantsika miaraka aminy. Dia omen'Andriamanitra daholo karazam-panoharana rehetra tokony mampety ny fitsokafa amin'ny vision-tsika hiatrika ny anjara voatendritsika. Dia ho fantatrao amin'izay rehefa andehanao anao ny asan'Andriamanitra. Afaka fotoana fo manko tsika zao dia hitrifana. Dia olazainao ihany ny retirety zay iarahantsika miaraka kely ho fanomanana mialohan'ny asa fitonana filazantsara dia misy fitokanana kely ataontsika. Amen. Halleluja. Zavatra nafinaritra be mihitsy asanareo tamin'ny lady moa iny. Tamin'ny palais des sports nisy an'le tamin'ny lady tamin'ny fahafolo taonany fiangonana finosfanasitranany iny. Finaritra be ny fidera io pasteur Joseph Dafa tao sy rejana solondray be. Dia mbola misy moa nareo pasteur Rovina moa iny. Amin'ny sabotsy koa mbola misy any amin'ny CCI Vato zany ho an'izay afaka rehetrarehetra mba miara-miderentsika. Halleluja. Anankiray farany ho antsika tsirairay avy. Mila miomana tsara ianao mialohan'ny fotoana hitrifanana. Zao zany zao le fotoana hoe soloana bougie raha matimaty rahalia raha misy zavatra tsy metimety kely ohatra ny direction somary miraikitra kely dia amboarina tsara. Halleluja. Ho any arivony mamitsika en premier à 2 volana ina moa teo vilana avril antaontsika tia tanana mafy be an'Andriamanitra. Voalohany volana sy 2 aprily dia any arivony mamitsika menakavy. Amen. Fanotrina any aloha amin'ny rallye de miracle série voalohany amin'ny taona ity. Aorina anitsika dia hanomboka sain'Andriamanitra hitety faritra indray. Somary ivererina daholo indray aloha Madagasikara. Amen. Dia miaraka iny fontsika ary za mino fanampy antsika be dia be amin'izany ny finiavana ao anatin'ny fotsika hevitra ny hafa. Jesosy tena niteny hozy izy ny tompo manana ho avy tsara Andriamanitra ho amin'ny firenentsika ho an'ny malagasy rehetra. Io avy io hitondra fiadanana fa tsy loza. Fa ny tena manky eto Madagasikara dia Andriamanitra. Mpivavaka fotsiny gasy fa mbola manao ny ataony ihany. Fa ny zavatra tadiavin'i Jesosy dia fibebahana marina. Tsy haiko na namanareo na tsy namanareo fa atombokitsika antsika aloha le izy. Tsy andehantsika andeha hitorery hoe miovata teraka nareo aterivony mamo. Nefa ianao mbola misy zavatra mamatotra ampandeferanao an'Andriamanitra nefa ny zavatra tenen'Andriamanitra hoe tsy mety. Andaontsika tena nymeanjany atao hoe ho an'ny tompo fotsiny sy mba hasoa ny hafa koa rehefa avy eo ny fiovanao. Rehefa tena miova 100% ianao tena le mety amin'Andriamanitra dia tadidrio fa lasa fantsona tsara
fahaterem-panahy amonjy ny hafa koa. Tsy trangy izay fahaterem-panahy zay raha mbola tsy tafiditra ao anatinao ilay programa mpamonjena marina. Noho izany andao iomana teo anatin'ilay fiainam-piovana marina mba ho fantsona novan'ny hafa koa ho an'Andriamanitra. Mitiafa mafy be ho an'ny tompo. Tsangana ray indray tsodrano amin'ny anaran'ny tompo. Raha tsy tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy a. Hitanareo ny Jehovah ka iaro-nareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Azadino a, azadino ny fotoanantsika rapitso sy ny fotoanantsika misomany amin'ny trampokony lalankely sy ny sabotsy. Rapitso mbola eto ny fotoanantsika samy ho tahin'Andriamanitra. Teneno ny havana matsakaiza amin'ny zoma, tena fotoana spesial be amin'ny zoma. Zavatra ilainao zavatra ho zaraiko amin'ny zoma. Ho tahin'ny tompontsika.